Faly miarabantsika fiangonan'andray amin'izao maraina izao manonona ny fahasoavan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Faly indrindra ihany koa miarabantsika nahatratra izao pentekosta 3 izao. Dia homanintsika ny FFPM 180 181 sy ny FFPM 470 176 ny andin'ny voalohany faharoa ary fahatelo. Dia andengy mbola iarahantsika mijery ny perikôpanio ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa. Asan'ny apôstôly toko faharoa ny andininy faha 1 tapany B ao aorianan'ilay tsipika kely io. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: koa ahoana no andrenesantsika ireo miteny amin'ny fitenintsika avy ny asa lehibe ataon'Andriamanitra. Amen. Ny drafi-pamonjen'Andriamanitra ary havana. Ny programan'Andriamanitra dia ny ampiditra ny maro any an-danitra. Isitraka ny mandrakizay miaraka aminy. Dia ahatanteraka an'izany nisy asa lehibe nataony natombony tetỳ an-tany araka io ten'Andriamanitra ny vakiantsika io. Ahatanteraka an'izany nomeny ny fanahy masina ampatsiaro atsika izany asa lehibe izany. Izany no tsy hahivintsika amin'izao anio izao no tsika mbola hivavaka anatona ny tompo. Ray malala midera mankalaza anao zahay. Misaotra anao ny amin'ny fahasoavanao aminay. Mbola ny fahasoavanao ny mahatoy izao anay. Misaotra ny amin'ny ahafahanay mifampatsiaro izany drafi-pamonjenao anay izany. Dia ny anekenao ampiditra anay any an-danitra. Misaotra ny amin'ny ahafahanay mifampatsiaro ny asa lehibe no tanterahanao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotra anao izay Andriamanitra. Dia ankehitriny mideranao zahay ny amin'ny naniranao an'i Jesosy Kristy hivahiny etỳ an-tany, hitafy nofo sy rà tamin'ny nahatongavany tetỳ an-tany tamin'ny andro krismasy. Mbola mideranao koa zahay ny amin'ny fahasoavanao ka nahafoizanao azy ho anay Tompo, hisolo heloka anay tamin'ny zoma masina. Mbola feno fiderananao zahay no ny amin'ny hery sy fahefana nasehonao tamin'ny andron'ny Pasika. Mideranao zahay ny amin'ny fandresena mihezinezina, ny asa lehibe nasehonao raha nanangana an'i Jesosy Kristy tamin'ny maty ianao ho fanamarinana anay. Ankehitriny indray dia mbola misaotra anao koa zahay ny amin'ny asa lehibe nataonao rehefa nakaronao any an-danitra Jesosy Kristy, ampahafantaranao anay fa efa nataonao tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy. Mifehy izao rehetra izao, mifehy ny fiainanay. Amin'izao andro pentekosta izao dia mbola misaotra anao koa izay ny amin'ny asa lehibe nanoloranao anay ny fanahy masina. Arak'izay efa nambaran'i Jesosy, ahafahanay mifampatsiaro izany asa lehibe rehetra nataonao izany. Dia mbola mangataka aminao izay fanahy masina, tario ny sainay hibanjina ilay asa lehibe farany no ataon'Andriamanitra dia ny fiverenan'i Jesosy Kristy ahakanay ho eo anilany any an-danitra mandrakizay. Izany no atakay miasa fanahy masinao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Manu
Jaona toko faha-efatra ambin'ny folo riavana. Ny Jaona 5:10 azafatoko. Ny andinina faha-enina amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa raha tonga ny mpananatra izay irahiko aminareo avy amin'ny iray, dia ny fanahy ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'iray, dia izy no vavolombelona anambara. Izy no vavolombelona anambara. Amen. Mbola mampatsiahy antsika ary te hamantsika aty anatintsika ny asan'ny fanahy masina ny Tompo amin'izao marain'izao riavana. Ny lazain'i Jesosy eto dia hoe mpanambaran'i Jesosy amintsika ny fanahy masina. Mpanambaran'i Jesosy amintsika io fanahy masina izay nirahany io. Raha tsy ny fanahy masina mantsy dia tantara fetantara ho anao fotsiny izany hoe Jesosy Kristy maty nisolo eloka ny mpanota ary nitsangana tamaty ho famonjena ny mpanota 2 taona lasy. Fa ny fanahy masina ny mampiatra an'izany aty anatintsika. Fanahy masina ny manatanteraka an'izany azy izany ao amintsika tsirairay avy. Izay ilay hoe Andriamanitra miasa fanahy masina. Andriamanitra miasa io fanahy masina. Na tsika mbola hivavaka. Ray malalo, dia raha mankalaza anao zahay. Tsy mitsahatra amin'ny fiderananao noho ny fanomezan-dehibe natolotra ao anay dia ny fanahy masina izany. Misaotra manome anay mpananatra, ilay fanahy ny fahamarinana, anambaranay an'i Jesosy Kristy. Hiainanay ilay famonjena efa nitanterahany ho anay. Dia fanahy masina tanteraho aty anatinay tsirairay avy reto ny asanao. Ianao no ka anambaranay an'i Jesosy Kristy isan'andro dia hitomba amin'ny fahalalana azy marina zahay. Ahatsiaro azy bebe kokoa zahay anatin'ny tontolo andronay. Ianao fanahy masina anazava ny sainay, ahafantaranay ny marina, ahaizanay mifikitra amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy. Ianao fanahy masina ampahery, ampionona anay, anananay hery, anatanterahana ny sitrapon'ny Ray. Ianao fanahy masina ampidina izay teny rehetra reny ny sofinay, hidina ao am-ponay ao, anovana io fovatinay io, hitanao izany. Dia sokafanay ny fonay fanahy masina, hitoero, fenoy anao, dia
ahitanay an Jesosy Kristy ho mpamonjinay, tomponay, sakaizanay eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaranao koa Jesosy no nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Andriamanitra rehetra ny voninahitra amintsika kosa ny fahasoavana. Amen. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'ilay fanafito izay eo alohan'ny seza fiandrianany, ary avy amin'ilay Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lahamatoa amin'ny maty ary lehiben'ny mpanjaka amin'ny tany. Amen. Anio alahady fa 7 ny volana May 2024 izay alahady ny Pentekosta anio ry havana. Alahady hitondrana ambavaka ny FFPM. Alahady izay natokantsika eto amin'ny fitandremana isotro fitiavana ho fandraisana ireo katekomena andiany fitiavana. Mibanjina Jesosy Kristy hatrany isika amin'ilay loha hevitra hoe Andriamanitra miasa ny fanamasina. Andriamanitra miasa ny fanamasina. Ry havana, andeha isika hidera sy ankalazan'Andriamanitra eo am-pitsanganana. Yes.
Vavakisika riavako. Isaoranay ianao Andriamanitra, eny isaoranay ianao, fa akaiky ny anaranao, mitory ny fahagaganao ny olona rehetra. Isaoranay ianao Andriamanitra, eny isaoranay ianao fa famonjena no nataonao taminay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Indreto izay olonao, olom-boavonjy. Isaoranay ianao Andriamanitra, eny isaoranay ianao, fa nomenao anay ny fanainao masina ka tsaroana indrindra amin'izao andro ny Pentekosta izao. Andriamanitra miasa tokoa ianao fanahy masina. Zava-dehibe teo amin'ny fiainanay ny nataonao Andriamanitra ka indreto izahay midera mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao masina fa mendrika anao loatra izany. Mangataka ny asan'ny fanainao masina ary izahay mandritra izao fampivavahana izao ka ho tsapanay tokoa anefa tahanao zava-baovao aminay isan'andro ianao. Mba ahazo hery sy tombo finoana ary azo toy asa izay no ny fanatrehanao. Ity alahady ity izay natokana hitondranam-bavaka ny FFPM koa Andriamanitra dia isaoranay ianao. Ny fandraisana katekomenandian'ny fitiavana ihany koa dia apetraka ifeny eo ampelantananao mba ny fanainao masina no ampanavao ny fanoloran-tena ndreo mpanomponao ireo mandrakariva. Ataonay ny vavakay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Saotsika riavana dia tonga ho amin'ny fotoanan'ny ankizy sy ny tanora. Andeha hitsangana ny ankizy tanora rehetra. Vavakisika. Fanamasinao mitenena aminay indray ianao amin'ny ity anio ity. Azavao ny fonay ary ampenaro izahay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ary samy feno fanamasina izy rehetra. Asan'ny apôstôly toko 2 ny 14 tapany voalohany. Asan'ny apôstôly toko 2 ny 14 tapany voalohany indray ankizy tanora no anjarantsika amin'ity maraina ity. Asan'ny apôstôly toko 2 ny 14. Rehefa niarana ity isika dia andeha ara-maky izany amin'ny anaran'i Jesosy ary samy feno fanahy masina izy rehetra. Amen. Tafaresaka ankizy tanora zoky zandry raha indrava avy namonjy ny vavaka fa Pentekosta ny andro tamin'izay. Pentekosta ny andro tamin'izay. Izandry dia tena be fanontaniana amin'ny zokony isaky ny mirava amin'ny vavaka izy. Dia zoky koa efa zatra raha teo mamaly an'ity zandriny ity. Teny an-dalana ary dia nanontany any zokony ity zandriny ity hoe zoky tamin'ny andron'ny Pentekosta raha nieny tsara ny vakiteny izay nataon'ilay mpamaky teny tao am-piangonana iny za dia naheno hoe nisy toerana iray izay hony niangonan'ny mpino an'i Jesosy rehetra. Ary rehefa tafarangona tao amin'ny toerana io ny mpino an'i Jesosy dia nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra tondrivotra maherin'ny fofo ka nanerana ny trano izay nitoerany zareo. Dia tao anatin'ilay vakiteny teo kory zoky hoy ity zandriny ity dia nisy lehilahy fony seho marobe hony dia nizarazara tamin'ilay olona
nino an Jesosy. Dia rehefa nipetraka teo amin'ilay olona nino an Jesosy ilay lela niendrika afo dia niova hono ny fiteniny ireo mpanompon'Andriamanitra izay tao anatin'ilay trano teo. Dia rehefa nijery tsara ary zoky tamin'ity anio ity dia Pentekosta androany nefa nandinika tao am-piangonana ary zoky tsy nisy rivotra ny fofofo mihitsy ny tao. Dia rehefa nandinika tsara koa ary zoky izy ity zandriny ity dia tsy nisy lela afo izany koa tamin'ny lohan'ny olona rehetra. Ary rehefa nijery tsara nge ary zoky nieny tsara dia tsy nivadika ny teny tamin'ny fiteny samihafa ny kristiana rehetra fa mbola niteny gasy daholo. Afaka manazavana an'izany ve zoky? Tsy Pentekosta ve zany ny antsika ary zoky? Dia namaly zokony ity, namaly an'ity zandriny. Noho tsara ary fa ho azavaiko amin'izay. Ilay toerana izay niangonany nino an Jesosy Kristy rehetra tamin'izany dia ato am-piangonana raha amin'izao fotoana izao. Fa ny Pentekosta dia fahatserovana tamin'izany fotoana izany. Ilay feo tonga tampoka avy tany an-danitra izay toy ny rivotra mahery mifofo izay nanenika ny trano-piangonana dia ny feontsika miara-miteny an'Andriamanitra, feontsika miara-mankalaza an'Andriamanitra. Eny ny teny izay nataon'ny pastera nampitondraan'Andriamanitra azy tao anatiny toriteny ihany koa. Ary ilay lelafo izay nipetraka teo amin'ny lohantsika ary zandry hoy ity zokony ity dia ilay fanahy masina nomen'Andriamanitra antsika ihany koa izay tsy hita maso fa raisintsika amin'ny finoana mba hampiovantsika amin'ny fiainantsika rehetra. Tsy ny fiteny ihany no miova fa ny fitondrantena sy izay rehetra mendrika ny fanahy masina. Mazava very zandry hoy ilay zokony, mazava hoy ilay zandriny. Inona ny hafatra ao anatin'izany tantara kely izany ankizy tanora? Efa samy feno ny fanahy masina isika rehetra. Raha isika amin'ny finoana izany fanahy masina ato anatintsika izany. Tsarovy ary fa ny fanahy masina dia Andriamanitra miasa ato anatintsika mandresy lahatra antsika anaraka ny sitrapon'Andriamanitra izay tenin'Andriamanitra hoentina amintsika rivotra iainantsika isan'andro. Indrindra ilay tenin'Andriamanitra teo hoe ary samy efa feno ny fanahy masina izy rehetra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Jesosy fa mampatsiahy anay ianao fa efa feno fanahy masina izahay. Ary ny fanahinao masina dia nomenao anay tsirairay avy sy ankanavaka ihany koa. Ampianaro ary izay mba hahay hiova ka hiala amin'ny toetra ratsy fitondrantena tsy mifanaraka amin'ny asan'ny fanahinao masina ato anatinay. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina, misaotra anao zahay fa Andriamanitra velona ianao ka miteny aminay. Raha vakiana sy ho toriana ny teninao dia oka hiasa amin'ny fanahinao masina hatanteranay izany. Ho tsapanay vahoakanao amin'izao Pentekosta izao anie fa ny asa amin'ny fanahinao masina no hahatonga zava-misy eo amin'ny fiainanay ny famonjena vita an'i Jesosy Kristy ka ho vavolombelona izahay. Ary izara fiainana
ho an'ny manodidina anay amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay mivavakay. Amen. Araka mahazatra eto amin'ny fitandremana isotro fitiavana dia ny baiboly diema no vakiana ny teny isaky ny alahady farany amin'ny volana ho fampahatsiahivana ny atombavaka Jesosy Kristy sy ho mariky ny fiombonan'ny kristianina. Maky sy hainy ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokyny Joela toko 7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 5. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Dia hoy ny Tompo hoe rehefa afaka izany dia handajaka amin'ny fanahiko amin'ny olombelona rehetra aho, ka aminany ny zanaka lahinareo mba ny zanaka vavinareo. Hanonofo ny lantotrareo ary iseho-pahitana ny tanoranareo. Na dia mimpanompo lahy sy mimpanompo vavy aza dia handatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany. Ampiseho zava-mahagaga eny amin'ny lanitra sy ety amin'ny tany aho, dia rasy afo ary setroka mitam-bolona. Ho maizina amin'ny masoandro ary ho mena toy ny rano volana mialon'ny avian'ny andron'ny Tompo, izay andro lehibe sady mahatahotra. Ary na iza hiantso ny anaran'ny Tompo dia ho voavonjy. Fa eo tendrombohitra Tsiona sy ao Jerosalema araka amin'ny voalazan'ny Tompo dia hisy sisa afaka tezaina tsony ho anisan'ireo velonaina. Toizantsika ny famakinan'ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazao tsara araka ny Jaona toko 5:20, andininy 4:20 ka hatramin'ny 7:20. Ary ho faranantsika ny famakinan'ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko 2 andininy 1 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ho tonga ilay mpampahery anareo dia ilay fanahy famarinana izay mivoaka avy any amin'ny ray, izy no irako ety aminareo avy amin'ny ray, ary izy no vavolombelona hanambara ahy. Ary ianareo koa dia vavolombelona hanambara ahy satria miaraka amiko hatramin'ny voalohany ianareo. Noho tonga ny andro Pentekosta dia tafangona teo amin'io efitrano ihany ny mpino rehetra, ary nisy feo avy tany an-danitra tonga tampoka tahaka ny rivo mahery mifofofoka nanenika ny tranon'ny toerany, ary nisy lehilahy maro mitarena afo niseho tamin'ny mpivory ka nizarazara nipetraka teny ambonin'ny tsirairay avy. Dia feno ny fanahy masina avokoa izy rehetra, ary niteny fiteny samihafa araka izay namitenen'ny fanahy azy avy. Tamin'izay dia nisy jiosy mpivavaka tsara, zanak'ampelezana avy amin'ny firenena samihafa ambanin'ny lanitra, tafatoetra tao Jerosalema. Vao nanomboka ilay feo dia nirohitra nanatina ny be sy ny maro, sady sanganena fatratra satria nandreny mpino mampiasa ny fiteny manokana mahazatra azy mpiainy tsirairay avy. Talanjona sy gaga izy rehetra sady vakivava hoe fa tsy avy any Galilia avokoa ve ireo mitenireo? Ka ry ahoana no andresantsika tsirairay avy ny fiteny manokana nabe antsika? Misy amintsika avy any Partia, Media, Elama, ary misy mponina avy any Mesopotamia, misy mponina eto Jodea, misy koa ny any Kapadosia, Ponto, Azia, Frigia sy Pamfilia. Ao koa ny avy any Ejipta, ho amin'ny faritany Sirena avy any Libia, ary misy ny mpivahiny avy any Roma, ao ny jiosy, ary ao ny hafa firenena mpanaraka ny fivavahana jiosy. Mbola misy koa ny avy any Kreta sy Arabia, kanefa dia rentsika izy ireo milaza amin'ny fitenitsika avy ny zava-dehibe ataon'Andriamanitra. Talanjona sady verihevitra izy rehetra, ka velondresaka hoe
inona reny ho hevitra izao ny sasany anefa nanesoka nanao hoe mamodifay vaovao ry zareo. Amen. Miarabantsika mpianakavin'ny finoana mahatratra izao pentekosta 3 izao ry havana manonona fiarabana amin'ny anaran'ny tompo ho an'ireo andian'ny fitiavana sokady sy faharoa amin'izao pentekosta izao izay efa noman'ny tompo ary androso manoloana ny latabatra masina. Ny fahasoavana ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra ne ho amintsika tsiraray avy. Ny firariana izao pentekosta izao dia ho fotoana amenono ny tompo indray ny fanahin'ny masina ao am-pontsika sy amin'ny fiangonana manontolo. Asan'ny apôstôly toko faharoa ny 9 hatramin'ny 17 fa avahantsika kosa ny 14 mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka nampiteneny ny fanahy masina azy. Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa arak'izay nampiteneny ny fanahy masina azy. Ny tompo ane hampandrehantsika ny sitrapony amin'ity fotoana ity.
rehefa anontaniana isika fiangonana na sekoly alahady na katekomenina mpandray fanasan'ny tompo ny amin'ny hoe milazao hoe soratra masina mitantara ny amin'ny pentekosta dia ainganysika mamaly ny asany apôstôly toko faharoa. Ainganysika amin'ny teny hoe ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa. Inona marina no ambarany asan'ny apôstôly toko faharoa? Nanomezana ny fanahy masina tokoa ve? Sa misy zavatra hafa ankoatran'izay? Raha izao andininy fahaefatra izao ry havana no jerena sy diniana dia zavatra anankiroa no ambaran'ny soratra masina fa nitranga tao amin'ny pentekosta. Ny voalohany dia izay manavanana antsika ny amin'ny nanomezana ny fanahy masina, ary ny faharoa izay mety adininy maro amintsika dia ny nanomezana ny teny. Averina indray amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka dia ny teny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanahy masina azy. Andriamanitra manome ny fanahy masina ary Andriamanitra manome ny teny. Ireo no zavatra anankiroa tsy afa-misaraka manodidina ny pentekosta, ny fanahy masina sy ny teny fanomezana avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra manome ny fanahy masina. Ho aniza ny fanahy masina? Rehefa mamaky ny toko voalohany isika dia nanomana tsara ny mpianany i Jesosy tompony hoe aza mialaala ao Jerosalema aloha ianareo, mandra-pahatanteraka ny teny fikasana avy amin'ny ray. Andro niakarana izay andro izay, zany hoe 10 andro mialoha ny pentekosta. Dia voalaza amin'ny soratra masina fa nazoto ny raisaina ny vavaka ireo mpianatra ireo sy ny vehivavy ny renin'i Jesosy ny rahalahy. Eo amin'ny 12 hatramin'ny 14. Eo amin'ny 15 dia misy taremarika hoe 20 ireo ny raisaina ny omana ny amin'ny hanomezana ny fanahy masina. Tsara omana venao ny amin'ity pentekosta ity. Namakivaky ny herinandro ny fanahy masina isika, teto ve ianao katekomenina ho raisina? Teto ve ianao ray aman-dreny na fianakaviana manotrina azy ireo? 10 andro mialohan'ny pentekosta ny omana ny apôstôly sy ireo mpianatra rehetra. Ankehitriny tonga eto isika tena marobe mampisaotra an'Andriamanitra. Ahatsiaro tokoa ny nanomezana ny fanahy masina ianao sa hiaina ny fanomezana ny fanahy masina? Ho zary fahatsiarovana ve ny pentekosta tany amin'ny 2000 taona lasa sa ho zary fiainana anio pentekosta 320. Raha tsara omana ianao natao amin'ny fianarana katekomenina, na teo amin'ny fiainan'ny fiangonana, dia ho pentekosta fiainana fa tsy hijanona ho fahatsiarovana ny pentekosta amin'ity 20 Mey ity. Miditra eto amin'ny fiangonana ianao tsy hametraka ny pentekosta ho fahatsiarovana na 20 taona fa mba ho tadidy fotsiny ihany io. Miditra eto amin'ny fiangonana ianao tsy hoe hanotrina katekomenina ho raisina. Miditra eto ianao tsy hoe ampahazarana fotsiny isan'alahady na miditra eto kisendrasendra, fa miditra eto ianao hanambarany ny soratra masina hoe samy feno ny fanahy masina izy rehetra. Ho an'ny rehetra ny hanomezana ny fanahy masina, tsy ho an'ireo katekomenina ho raisina ihany, tsy ho an'ny mpitandrina ihany na ho an'ny dekona fotsiny, fa ho an'izay tafavory tao an-trano tamin'izany, ary mbola ho antsika izay tafahombona amin'izao fanompovavahana pentekosta izao. Andriamanitra manome ny fanahy masina ho an'ny rehetra. Ny zanakao, ny vadinao, ny ray tapo aminao,
ny raibenao, ny renibenao, ny havanao, ny namanao, na iza tonga eto ninina antony dia hisitraka izany fanomezana izany izy. Raha vonina andray, raiso ary ny anjaranao, raiso amin'ny finoana ny fanahy masina, araky ny tao amin'ny 10 minitra tsy lelafo mbola andrasana, na rivotra amin'ny fofofofo, fa raisitsika amin'ny finoana ny fanahy masina. Eo amin'ny 7 ambony kely eo ry havana, misy filazana manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, nisy lehilahy maro nitarenafo niseho taminy, izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Fanahy masina isan'olona, fa tsy atao ambongadina. Fanahy masina isan'olona, ka ianao ve tsy mba handray ny anjaranao? Raiso ny fanahy masina, ary raiso amin'ny finoana izany. Fa rehefa nandray ny fanahy masina, ireo olona rehetra ireo, dia voalaza ny soratra masina fa niteny tamin'ny fiteny maro samihafa izy, arak'izay nampiteneny ny fanahy masina azy. Andriamanitra tsy nanome ny fanahy masina ihany, fa Andriamanitra dia nanome ny teny. Ny teny araky ny voalaza dia teny manambara ny asa lehibe nataon'Andriamanitra eny amin'ny 12. Ahoana no andrenesantsika ireo miteny amin'ny fitenitsika avy ny asa lehibe ataon'Andriamanitra. Teny manambara ny asa lehibe ataon'Andriamanitra, ny fahariana, ny famonjena tao amin'i Jesosy, ny asan'ny fanahy masina manavao. Nanambara ny asa lehibe nataon'Andriamanitra. Rehefa mandinika ny soratra masina manontolo isika ry havana, dia mahita fa ny fanahy masina sy ny teny dia zavatra anankiroa tsy afa-misaraka. Tsy misaraka ny fanahy masina sy ny teny. Ao amin'ny Genesis 1, raha manambara ny tantaran'ny fahariana, ny soratra masina dia manao hoe fanahin'Andriamanitra nambomba tambonin'ny lalina, ary manaraka eo Andriamanitra dia niteny hoe misy, misy, misy. Ny fanahy masina tsy misaraka amin'ny teny. Ohatra ao amin'ny bokin'ny tantara, ny mpanjaka voalohany 7:10, 9:12 hatramin'ny 7:10, tantara indrindra ny Eli ilay nila fampaherezana, voalaza ny soratra masina hoe nandeha ny rivotra amin'ny fofofofo fa tsy tao Andriamanitra, nandeha ny afo ary niteny Andriamanitra. Ilay rivotra amin'ny fofofofo sy ny afo farany dia Andriamanitra niteny. Ny fanahy masina sy ny teny dia zavatra tsy misaraka ao amin'ny soratra masina. Ao amin'ny Isaia 1:20, boky mimpaminany indray, dia misy filazana manao hoe ny fanahin'i Jehovah Tompo no ato amiko, efa nanositra hitory teny somafaly amin'ny mpandefitra izy. Ao amin'ny mpaminany ny fanahin'ny Tompo, ary nanositra hitory teny somafaly amin'ny mpandefitra izy. Mbola ilazana amintsika ihany fa tsy misaraka mihitsy ny fanahy sy ny teny. Ny filazantsara, rehefa tonga ny fanahy masina dia iny ilay teny tonga nofo. Ao amin'ny Apokalipsy 2:7 misy teny manao hoe izay manantsofina aoka izy iaino izay lazainy ny fanahy amin'ny fiangonana. Iaino izay lazainy ny fanahy amin'ny fiangonana. Ry havana malala, rehefa vanim-potoana ny Pentekosta tahaka izao, ny mameno ny fosiny saintsika teny hoe fanahy masina. Manome ny fanahy masina ny Tompo, ary tsara izany. Adinitsika fa tsy fahatsiarovana nomezana ny fanahy masina ihany hay ny Pentekosta, fa ny Pentekosta dia famangin'Andriamanitra antsika amin'ilay lela mitarenafo, ka anefeny ny lelantsika hanjary teny, hanambara, vavolombelona hanambara hoy ny Jaona ny asa lehibe nataon'Andriamanitra. Ilay lela mitarenafo dia anefen'Andriamanitra ny lelantsika hiteny, hanambara ny asa lehibe nataon'Andriamanitra, ahatonga antsika ho vavolombelona.
dia izao zany ny vokatry ny pentekosta amin'ity 3 ity. Rehefa voaraintsika ny fanahy masina toy ny lela mitarenafo dia manalantsika amin'ny resapona sy ny rediredy ho amin'ny resaka matotra sy mamokatra zany teraka vokatsoa. Fitenin'ny tanora ataovy matotra mandiny tena zany ao rehefa tenen'ile ataovy matotra sao dia tsy fanahy masina no nampiteny anao. Ny fanahy masina dia manalantsika amin'ny fahazarana manao kobakambava ho tonga amin'ny fitenenana fampanantenana tsy pokaty tanterahana izay nolazaina. Ny fanahy masina dia manalantsika amin'ny lainga tsara lahatra ho tonga amin'ny filazana ny fahamarinana. Ny fanahy masina dia manefi ny lelantsika tsy ho zatra miteny ratsy intsony na mitanisa ny faharatsian'ny hafa fa anjary anana teny-pahasoavana ary ilaza ny hatsara ny manodidina anao. Ny fanahy masina rehefa raisitsika dia malalantsika amin'izay mety ho fahazarana manozina fa mametraka antsika ho zatra hitsodrano hirarisoa ny hafa. Ry havana malala, pentekostanyio raiso ny fanahy masina hanefy ny lelanao hanambara ny asa lehibe nataon'Andriamanitra mba ho isan'izay hiteny zava-baovao amin'ny mpiarabelona aminao ianao ary hiteraka zava-baovao sy fiainam-baovao amin'izy ireny ny fijoronao endrehitreny. Ny fehiny teny hoe pentekosta ianao mandray ny lela mitarenafo ary tefen'Andriamanitra anana lela vaovao hitondra fiainana vaovao ho an'ny manodidina anao. Mandihana nomena ny fanahy masina hiteny toy ny miteny fahasoavana ny ianao raha miala amin'ny tony fanompovavana itony ary hiatrika ny fiainanao andavanandro. Dia Jesosy Kristy ilay nanome ny fanahy masina ahatonga antsika ho vavolombelona anambara hitahiry izany teny izany ao anatintsika tsirairay avy. Amen. Ivavaka sikariavako misaotranao zay Andriamanitra fa tsapanay fa tamin'ity anio ity dia tena Andriamanitra tianay ianao tsy navahanao tao anatin'ny maro zahay tsy nahilikilika zay ho isan'ny hoe tsy niomana tsy nijerinao tamin'ny toetra ratsinay zahay na zay efa vitanay fa izahay tonga tantranonao dia nomenao fanahy masina tsy hakanavaka tsy hakijery toetra tsy hakijery taona fa tena hoe izahay tsy hakanavaka nomenao ny fanahy masina. Misaotra tamin'ity pentekosta ity fa misitraka izany zahay tsirairay avy reto. Misaotra ihany koa Andriamanitra fa tena manefy anay ianao tamin'ity anio ity nitondra rivotra mifofo taminay tsirairay avy ianao ka nahafahanay nanova ny lelanay ho mpitoro ny teninao Andriamanitra manova ny famindranay sy ny fitondrantenanay ho mpijoro vavolombelona fa izay dia feno fanahy masina afaka manambaranao Andriamanitra. Misaotra fa antso-pahasoavana no nataonao taminay tamin'ity anio ity izay tena sarobidy loatra aminay tsirairay avy. Tsy ho fahatserovana fotsiny ihany tokoa ity pentekosta ity fa tena hoe
fiainanay manova fiainanay manomboka izao indray. Manoloana izany fitiavanao izany Andriamanitra, manoloana ny tsy fanavahanao anay, manoloana ny fahasoavana izay nomenao anay tamin'ny alalan'ny teninao dia mahatsiaro tsy tanteraka izahay. Toa tsy mendrika ho anay loatra izany fanainao masina izany raha ny fiomananay no jerenay, raha ny toetranay no jerenay, raha ny fahalotonay no jerenay Andriamanitra. Toa tsy mendrika anay loatra izany itory ny teninao Andriamanitra izany raha zavatra nataonay no jerenay. Nefa ianao nifidy anay. Ankehitriny aho dia mangataka fifonana avy aminao izahay. Tompo malalo, mamelany eloko ahy. Tompo malalo mamindrafo aminay fa mpanoty izahay. Tsy mendrika ny sitraka n'izany fahasoavan-dehibe izany. Nefa fantatray fa Andriamanitra tsy manavaka ianao, Andriamanitra tia anay ianao. Izany indrindra ny mbola angatanay famelan-keloko avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Riavana malala rehetra ao amin'ny tompo. Ny Andriamanitra izay ivavahantsika dia Andriamanitra mpamela heloka. Tiantsika izy manome teny ho famelan-keloka ao antsika mandrakarivo. Mitsangana ary andray ny teny famelan-keloka. Hoy ny tenin'Andriamanitra, dia ho fafazako rano madio ianareo ka adio. Ny mba ho afaka amin'ny fahotanareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no anadiovako anareo, ary omeko fovavao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko aminareo ny fonofo fovato ka omeko fonofo ianareo. Amen. Ambara riavana fa voavelany eloko areo noho ny anarany masina. Amen. Sama jami uruna isa
voavela eloko ary havako dia samy manambara ny finoany tokoa eo anatrehan'ny tompo. Andeha iarahantsika mamaky ny fanekem-pinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompo hanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virginy, nijaly rana napaka Paoly ty Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any ho avy nitsara ny velona sy ny maty, mino fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloko, ny fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.
manohy isika ka tonga eo amin'ny fandraisana ho mpandray fanasany tompo ireto katekomenina andiany fitiavana. Mihira fanampy ny fahatelo amin'ny telopolo andiny voalohany dia manasana ireo raisina mba hitsangana eny amin'ny misy anareo ihany. Hira fanampy ny fahatelo amin'ny telopolo andiny voalohany. Ry havana malala ao amin'ny tompo no ny fahasahoan'Andriamanitra sy ny fitondrany ny fiangonana dia fifaliana ho antsika tokoa ankehitriny miandray ireto olomonjena anampiny tokoa isan'andro ho isan'ny fiangonany ireto. Vavolombelon'ny fanekeny ireto olona ireto ny antso sy ny fitiavan'ny tompo azy isika ary miombona koa amin'ny fahatsiarovana anavao indray ny efa niantsona sy nandraisantsika tsiraray avy. Nanaovantsika ny fanekena tsara teo maso ny fiangonana. Aokary isika hiara hivavaka hitsangana ny fiangonana. Ry ray mandrakizay misaotra anao amin'ny fonay manontolo izahay. Sitraka ao mantsy ny anome toky anay fa ny teny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay ary ho an'izay rehetra lavitra na iza na izy antsony ny fitiavana anatona anao. Andriamanitra tsara sy mahatoky nino ny fanambaranao izahay teo amin'ny batisy dia nanokana ny zanakay ho anao ka nangataka ny rotsahany fahasoavanao aminy. Nampianarinay ny filazantsaranao izy ary niezaka izahay na dia malemy azy mba hitarika azy ho amin'ny fiainana mandrakizay. Dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Ary ankehitriny rehefa nandray ny antsonao izy ka afaka hifidy ankalalahana ny lalana izorana dia indro tonga eto anatrihanao mba hanambara ny finoana. Ry Tompo mba henoy ireny vavaka rehefa miakatra eo aminao azy ireo. Raisikoa izay rehetra anio ho amin'ny firaisana masina aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahana izany. Ho azy ny ho anao raha eny an-danitra sy ho an'ny fanahy masina ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Enoia ny soratra masina izay fototra izao fiantsonanareo izao. Hoy ny Tompo, izaho koa no mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjin'ondry. Raha misy olona tahanaraka aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliana ka hanaraka. Fa na iza ny tahamonjy ny ainy dia avery azy, ary na iza no avery ny ainy amiko dia azo izany. Fa inona moa sy ho azon'ny olona raha mahazo zao tontolo izao kanefa avery ny ainy, ary inona no men'ny olona ho takalo ny ainy. Fa na iza no anao sitrapony raika izay any an-danitra dia izy ny rahalako sy anabaviko ary reny, ary amin'izany nazovy anakay eo anatrihan'ny olona dia ekeko kosa izy eo anatrihan'ny raiko izay any an-danitra. Nazovy andahay eo anatrihan'ny olona dia ho lavo kosa izy eo anatrihan'ny raiko izay any an-danitra. Ankehitriny any mangataka anareo izahay mba hamaly ny fanekena ilain'ny fiangonana amin'izay rehetra teo isany. Voalohany, ianareo fa mino an'Andriamanitra pahary antsika sady raintsika any an-danitra
izay tiantsika ka nanome antsika an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjenantsika. Mino an Jesosy Kristy zanany izay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota rehetra mibebaka ka manaiky azy ho tompo sy famonjy va ianareo. Moa ianareo va manaiky ho an'ny tenanareo ny faneken'ny batisy izay nandraisanareo ny fanomezana ny fanahy masina mba hizoranareo amin'ny lalan'ny fiainana kristianina ka ho tian'Andriamanitra sy ankatony sitrapony ary atsiaro fa ny vavaka sy ny famakina ny baiboly ary ny famonjena fantovavana sy ny fanasana masina dia adidy sady tombotsoana. Aokary ianareo androso amin'ny fanambarana mpabemaso ny finoanareo sy ny fanekenareo ny tompo eo natrenyreto vavolombelona ireto. Amanelekana sy minao fa Jesosy tompo famonjy ahy voavelany elo ary azy fony famonjena ekely no tisan'ny azy mahafoka rehetra no vitanao ny fanahy masina ka azo fivavaka sy aman'isany ary izay azoko atao amin'ny fitondrana atao fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ary anazany hevitra tahaka ny fivoriany mandray ny herin'Andriamanitra mirakina ary alerako izany rehetra izany. Amen. Noho izany fanekena nataonareo teo izany dia androso tsy irairay araka amin'ny fanoana ny naranareo ianareo hanatanterana ny fandraisana anareo ho mpandray ny fanasana eto. Andrianjafy tolotra hainy. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina no andraisana anao indray ho isan'ny mpandray fanasany tompo eto amin'ity fitandremana ity. Izy ilay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no ampiorina ahatanteraka ary ampitoetra anao. Amen. Enganyaka ho tafatoetra ny lalako hitandremako ny didinao. Amen. Sampana sekoly alahady sy sampana vokovoko manga. Andrianjato hery mianta atsika. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina no hitsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy ka hanasana ianao andray anjary miaraka anay ny fanasany tompo. Andriamanitra ray tsy toa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Ary izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra ary izay mamerina amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay doria. Amen. Sampana mpanazava azy tily sekoly alahady fivoazana. Andria tahiry vetso miompy. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina no hitsofana irano sy andraisana ianao ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy hanasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo. Andriamanitra ray tsy toa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ahatanteraka ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Ao matoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao satroboninahitra fiainana. Amen. Sampana sekoly alahady, sampana fivoazana. Andro nantenaina mitia sy navalina kanto. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina no hitsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy hanasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo. Andriamanitra ray toa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ahatanteraka ampiorina ary ampitoetra anao. Amen.
Jehovah-Andriamanitra, tarana taminao dia nahasitrana ianao. Amen. Sampana sekoly alahady, STK Zandriny. Herzo Maruela Jany. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina no itsofana irano sy andraisana ianao ho izany momba ny tenan'i Kristy ary anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany masina. Andriamanitra raitsy izay niantsoanao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy hampiorina ary amin'ny toetranao. Amen. Ny anao marina sy mahitsy no sitraky Jehovah, mihoatra noho ny fanatitra latsatra. Amen. Sampaty, sampana sekoly alahady. Nomenjanahary Noela Stéphanie. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina no itsofana irano sy andraisana ianao izany momba ny tenan'i Kristy ka hanasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo. Andriamanitra raitsy to izay efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka hampiorina ary amin'ny toetranao. Amen. Fa izay tian'i Jehovah no anarany dia tahaka ny ataony indray amin'ny zanakatiny. Amen. Sampaty, sampana sekoly alahady. Rafael Herso Volana Seheno Patricia. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina no itsofana irano sy andraisana ianao izany momba ny tenan'i Kristy hanasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo. Andriamanitra raitsy izay niantsonao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga hatanteraka sy hampiorina ary amin'ny toetranao. Amen. Efa niraisiko lovako mandrakizay ny teny vavolombelonao satria fifalian'ny foko izany. Amen. Sampana STK Sokony. Rakotseheno Sousou Sarah Emmanuela. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina no itsofana irano sy andraisana ianao izany momba ny tenan'i Kristy hanasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo. Andriamanitra raitsy to izay niantsonao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy hampiorina ary amin'ny toetranao. Amen. Arty izao tsoa no velona fa Kristy no vela ato anatiko. Sampana sekoly alahady, sampana fifoazana. Ranay Voarson Sambatra Laetitia. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina no itsofana irano sy andraisana ianao isany momba ny tenan'i Kristy hanasana ianao andray anjara miaraka aminay koa amin'ny fanasany masina. Andriamanitra raitsy to niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy hampiorina ary amin'ny toetranao. Amen. Entoko fahasahoana soamin-drampona narakay amin'ny andro rehetra iainako dia toetra hatrany Jehovah andro lava aho. Amen. Sampana STK Sokony. Randria Manampisoa ny aina Menjanahary Manuela. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina no itsofana irano sy andraisana ianao izany momba ny tenan'i Kristy ka nasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany masina. Andriamanitra raitsy to izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy hampiorina ary amin'ny toetranao. Amen. Tany lavitra ny seholy Jehovah tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrakizay no tiavako anao koa izany na hampaharetako famindrapo anao. Amen. Sampana fifoazana, sampana sekoly alahady. Ravelo Manatsoa ny aina Fanasina.
amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy ka nasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo. Andriamanitra ilay tontolo izay niantsanao hiala tamin'ny maiza ho amin'ny fahazavany mahagaga ary tanteraka sy ampirina ary amin'ny toetranao. Amen. Fa Andriamanitra efa namboatra izay tsara lavitra ao antsika mba tsy atao tanteraka ireo raha tsy efamby eo koa isika. Amen. Sampana sekola lahady, sampana fifoazana. Andriamirado Toavintsoa Fanilo. Amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao samy momba ny tenan'i Kristy ary anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo. Andriamanitra iray totoa izay niantsoanao hiala tamin'ny maiza ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary amin'ny toetranao. Amen. Sambatra izay mitoetra ao an-tranonao, itiranao mandrakariva izy. Amen. Sampana sekola lahady. Fanilotsiky Ramangasan. Amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy ka anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo. Andriamanitra iray totoa izay niantsoanao hiala tamin'ny maiza ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka ampiorina ary amin'ny toetranao. Amen. Aoka ny tenin'ny vavaka sy ny fisainan'ny foko mba samy mikasitrahanao masonao Jehova ô mba atao lamiko sy mpanavitsay. Amen. Sampana sekola lahady. Natolotry ny avo aro ny aina. Amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo. Andriamanitra iray totoa izay niantsoanao hiala tamin'ny maiza ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary amin'ny toetranao. Amen. Riko lalandava nianatra mampamenatra ahy ary mifanaiko mamaly avy amin'ny fahalalako. Amen. Sampana sekola lahady. Rafidinarivo andry ny aina. Amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy ka anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo. Andriamanitra iray totoa izay niantsoanao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary amin'ny toetranao. Amen. Tanjona ny didinao sy ny teny vavolombelonao fa ny lalaka lehako rehetra dia ho anatrehanao. Amen. Sampana sy tekazokona. Rahery Arimanana Andrianatoandro Jean Fredy. Amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy ka anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany masina. Andriamanitra iray totoa izay niantsoanao hiala tamin'ny maiza ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary amin'ny toetranao. Amen. Sambatra maintsy lalana izay mandeha araka ny lalan'i Jehova. Amen. Sapana Sapati sekola lahady. Rakotoarsoa Antenaina Mariano. Amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy ka anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo. Andriamanitra iray totoa izay niantsoanao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary amin'ny toetranao. Amen.
roa izy tamiko ry zanak'olona nitsangana fa hiteny aminao aho. Amen. Sampana lehilahy kristianina. Rakoto Arvony Nomentso Andrianina. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina no hitsofana irano sy andraisana ianao isamomba ny tenan'i Kristy ka hanasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompoko. Andriamanitra ray tsy toa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ahatanteraka sy ampionana ary amin'ny toetranao. Amen. Tario amin'ny fahamarinanao aho ka ampianaro fa ianao no Andriamanitra ny famonjenay. Andrasako mandritry ny andro. Amen. Sampana sekoly alahady. Ramarikoto Rivo. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina no hitsofana irano sy andraisana ianao isamomba ny tenan'i Kristy ka hanasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompoko. Andriamanitra ray toa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ahatanteraka sy ampionana ary amin'ny toetranao. Amen. Ny zavatra rehetra samy manana ny fotoany avy ary samy manana ny androny avy ny raharaha rehetra ty ambany lanitra. Amen. Sampana sekoly alahady. Randria manampisoa atsaina no menjanahary fitiavana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina no hitsofana irano sy andraisana ianao isamomba ny tenan'i Kristy hanasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompoko. Andriamanitra ray tsy toa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany ahatanteraka sy ampionana ary amin'ny toetranao. Amen. Ankino amin'ny Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Amen. Sambana sekoly alahady, sambana fifoazana. Randria manantena maharo fity Jason. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina no hitsofana irano sy andraisana ianao isamomba ny tenan'i Kristy ary hanasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompoko. Andriamanitra ray toa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ahatanteraka sy ampionana ary amin'ny toetranao. Amen. Ankino amin'ny Jehovah lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Amen. Sampana sekoly alahady. Razafindra miadanjato miarintso Stefano. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina no hitsofana irano sy andraisana ianao isamomba ny tenan'i Kristy hanasana ianao koa andray anjara amin'ny fanasany masina. Andriamanitra ray toa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no ahatanteraka sy ampionana ary amin'ny toetranao. Amen. Azo mety ho reson-drasy ianao fa resy eo amin'ny soan-drasy. Amen. Sampana sekoly alahady, sampaty. Razafitsalama Rayanina. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina no hitsofana irano sy andraisana ianao isamomba ny tenan'i Kristy hanasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompoko. Andriamanitra ray tsy toa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ahatanteraka sy ampionana ary amin'ny toetranao. Amen. Jehovah mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory ahy. Amen. Sampana sekoly alahady.
atreo ariavana ny fandraisana azy ny anadahavy ho isan'ny mpiombon-databatra amin'ny tombo. Mitsangana hivavaka. Mivavaka isika. Tompo Andriamanitro, misaotra anao izahay no ity ora nomenao anay hiainana teo ambany fahasoavanao ity. Apetraka eo an-tananao ray ireto mpanomponao ireto izay avinana mafy ampabe maso ny fanekeny taminao. Ianao ry Andriamanitra ray io no niantso azy, koa namaly izany antsonao izany izy, tahio ny fanapahan-keviny toetra amin'ny fahatokinanao, ka mba omeo azy ny hery aharetany amin'izany. Noho ny fanahinao masina, ianao ihany no aoka hanomana azy anatona latabatra ao masina sy hampiditra azy amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Ataovy marina ny fibebahany, matanjaka ny finoany, tsy azozongozonina ny fanantenany ary mahery ny fitiavana. Aoka hifikitra mafy amin'ny marina izay mahavonjy izy, ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalana izany, ary isehony amin'ny kely mandrakariva eo anatrehan'izao tontolo izao ho vavolombelona amin'ny teny sy amin'ny asa. Mivavaka aminao izahay Tompo, mba omeo anay rehetra koa reny androso an-trano eo amin'ny fiainana kristianina, mibanjina ny fanjakana mandrakizay efa nampanantenainao ho an'ny zanakao. Eno izahay riray ny famindrampo fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao malalanao mpamonjy anay no entinay mivavaka aminao. Amen. Petraka ny fiainana. Izao dia hanao ny hira efa nomaniny ireto mpandray fanasan'ny Tompo andian'ny fitiavana ireto. Izay anananao mba tsy siaka ny satroboninahitra mitomboa amin'ny fahatsarana rehetra ho voninahitran'Andriamanitra raintsika mahereza amin'ny Tompo amin'ny herin'ny faherezana. Amen.
Izao dia anana anjara fitenenana manoloana antsika fiangonana ny solotenandreto havantsika ireo. Alohan'ny andraisana fitenenana dia angatantsika ny mpitandrina amin'ny sadrara hidiny ety ambany azafady tompoko. Riava malala amin'ny tompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Hoy ny mpanao salamo hoe misaora ny Jehovah ny fanahiko ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anara-masiny. Misaotra an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanay masina izahay noho ny fitantanany anay nandritra ny taom-pianarana katekômena. Izy no nampandavirary ny fampiofanana sy ny fampianarana ka natratraranay ity andro lehibe eo amin'ny fiainanay ity dia nandraisana anay ho isan'ny mpiray latabatra amin'ny tompo. Misaotra ny mpitandrina tamin'ny fikelezanao hainy tamin'ny fampianarana sy ny fitaizananay. Mangasitraka eram-po eran-tsainanao ny amin'ny fitiavana sy ny fandavantenanao nasehonao izahay. Ny fiadanan'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy sy ny fahasoavana anie arotsany aminao sy ny ankohonanao mandrakariva. Misaotra ny mpitandrina amin'ny sadrara ihany koa ny faribona tamin'ny fampianarana. Ny tompo anie hanampy anao hahavitanao ny fiofanana. Ka indro ary izahay dia manolotra fanomezana ho anareo. Eo ihany koa ianareo diakona tompon'andraikitry ny katekômena izay nikarakaranay tsy nitandro asa sarana ny faribona tamin'ny mpitandrina tamin'ny fitaizananay. Misaotra ary havana ny tompo any ampahery anareo. Manaraka izany dia misaotra ny mpiangonana mpievitra ny mpandray ny fanasan'ny tompo fiangonana manontolo. Eo ihany koa ianareo ray aman-dreny havana tapaka sy namana tonga nanotriny. Ny tompo anie hitahiranareo mandrakizay eo aminy. Raha hitanay ary ankehitriny ny lalana tsara izorana dia manasa anareo efa feno 12 taona mihoatra izay mbola tsy mpandray ny fanasan'ny tompo mba hirotsaka katekômena dia nizao anio izao. Fa tsara ny manana an'Andriamanitra ary tsara ny miaraka amin'ny tompo fa volomben'izany fahatsaran'ny tompo izany izahay. Ary azavariana mirehaka izao tontolo izao havana, azavariana mikajaka ny harentany izay mandalo sy miserana vetivety monja fa katsao ny fiainana mandrakizay ary homanonteny izao izany. Fa hoy ny soratra masina hoe andramo ka izaho fa tsara Jehovah. Hoy kosa ny Romana toko 12 ny 1 ka hatramin'ny 2 hoe koa amin'izany mangataka aminareo ry rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotra areo ny tenanareo mba ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Ho mariky ny fifalianay sy ny fisaoranay an'Andriamanitra dia manolotra 2 millions d'ariary ho fanatsarana ny sono izay katekômena andian'ny fitiavana izay noraisina tamin'ny andro fiakarana sy anio pentekosta ary ny amin'ny volana novambra. Fa naoviana anareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavana. Koretianina voalohany toko 2 ny 19 ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra fiadanana ho anareo. Endravana dia misaotra an'Andriamanitra isika noho ny fahavitany ny fandraisana ireto katekômena andian'ny fitiavana ampahany faharoa. Araka ny voalaza ny solotena teo dia mbola misy ny ampahany fahatelo any amin'ny volana novambra raha sitrapon'ny tompo. Misaotra azy ireo teo ambany fitarian'ny fanahy masina ary fikarakarany ny voameran'ny katekômena ny amin'ny finiavany anaraka ny fandaminana rehetra. Mankasitraka anareo ary miara-abanareo tonga manoloana ny latabatra masina. Ho tehirizin'ny tompo mandrakizay tokoa ny anaranareo. Misaotra ny voameran'ny katekômena tamin'ny fiara-miasa ny fandaminana rehetra atombana izao fotoana izao. Ny tompo ny fiantsonany mbola ampitoetra anareo ary nanome anareo zotokoa sy fifaliana eo am-panomezana ny fikolokoloanareo mpanolotena ho an'ny tompo zanaky ny fiangonana.
misaotra ny amin'ny fanomezana izay nataonareo fanotonona tamin'ny andro ny karana ary nitovananareo ny fanomezana ho anay ampitandrina ny rahavavy dia ny tompo amaly fidiry avana mankasitraka ireo rehetra niara-ny salata ao anatin'izao fanompompivavana izao ny mpitendry ny mpakasary sy ireo teknisianina samihafa ny antso ry havana dia fanamafisana izay efa nolazain'ireo solotena ny katekomena na tamin'ny andro mpandray fanasan'ny tompo na tamin'ny andro ny karana na tamin'ity pentekosta ity raha sitrapony tompo dia ny alahady 4 jona ho avy izao no misokatra indray ny taom-pianarana vaovao hitariana antsika zanaky ny fiangonana 5 taona mihoatra na ireo ray aman-dreny mbola tsy mpandray ny fanasan'ny tompo amafisana ny hoe azavariana amin'ny rehaka izao tontolo izao fa mandalo izao fiainan'izao sy ny filany ny manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay mandray anao ampifaliana sampitiavana ny mpiara-miasa rehetra eo anivon'ny katekomena na ny mpitandrina na ny vomiera anomboka amin'ny heriny anio raha sitrapon'Andriamanitra ary dia mandritra ny volana jona no andraisana ireo rehetra mahatsiaro voantso ho isan'ny katekomena na maniry ho isan'ny mpandray ny fanasan'ny tompo mba tsy ho antso any anefitra izany fa tena anaitrantsika no hoe aka ny anjarako ny anjara fahasoavako ao amin'ny Jesosy tompoko aho dia mampahery anareo mbola misalasala ary mivavaka ao anareo efa vonona sahady amin'izany fanoratena masina izany ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen. Ny antsika riavana iombona atao anatin'izao vavaka fangatahana izao hivavakisika rehefa nandreny teninao izay Andriamanitra dia tsapanay fa niasa tao anatinay ny fanainao masina ka nahatsapanay fa ato aminay izany fanainao masina izany miasa ato anatinay ny fanainao masina ihany koa no nandresy lahatra anay anapa-kevitra ny andeha hitory ny teny soa mahafaly ny amin'ny fahatsaranao Andriamanitra ka ataonay izany na amin'ny fiteninay na amin'izay rehetra ataonay dia amin'ny alalan'izany teninao Andriamanitra izany ihany koa no mbola mandresy lahatra anay ankehitriny ka anankina ny fiainanay ny fiainam-panomponay eto am-pelantananao ankinay feno ao aminao Andriamanitra ny fiangonana protestanta malagasy izay mikambana sy miombona amin'ny asanao ato anatin'ny FFPM aoka mba ilay fampiraisana avy aminao Andriamanitra irery ihany no anjaka ka anavao anay hatrany amin'ny fandorantena ho mpanaraka ny soratra masina irery ihany izay hitondranay ny fanompona anao mangataka aminao izahay omeo ny herinao ary omeo ny fanambinanao ny mpitandrina Irako Andriamaso Ami izay sady filohan'ny FFPM no nanankinanao andraikitra ho filohan'ny fiangonana misy anay ihany koa hiaro azy amin'ny ratsy rehetra ianao Andriamanitra ary hiaro ny fanahiny ihany koa izay tsy adinona ihany koa ny mivavaka ho an'ny andrianomanana miaro soa sy ny ankonany mpitandrina izay miary amiasa aminay raha no irahanao Andriamanitra eto amin'izao fitandremana izao hiaro azy sy ny ankonany ianao na mivoaka na miditra eny hatramin'izao ka ho mandrakizay izay hitanao tsy miafina aminao Tompo ny fiainan'ny fiangonanay izay ao anatin'ny asa fitoriana filazantsara amin'ny endriny rehetra satria ianao naniraka anay hitanao izany any amin'ny fohy be ny ezaka ataon'ny synodam-paritany indrindra ihany koa ny sampana sy ny fikambanana ny kristianina tsirairay avy izay misy ato amin'ny fitandremana izay angatany aminao dia miara miazakazaka aminay ka toany fana mahavelona izahay raha sendra reraka eny ampandianana eny mba ahafahanay mitory ny filazantsaranao amin'ny androm-piainanay rehetra Andriamanitra tomponay eo ianao no fidy anay ho isan'ny vahoaka malagasy ianao no nametraka anay teto amin'ity firenena ity izay inonay fa tsy diso safidy ianao Andriamanitra nametraka anay teto ary tsy diso fanantenana izay fa mbola miandrandra ny fahasoavan-dehibe izay arotsaka ao aminay malagasy rehetra indrindra eto amin'ity firenena ity
tsy misy miafina aminao Andriamanitra ny fangitry firiana, tsy misy miafina aminao tsy fandriam-pahalemana, tsy misy miafina aminao izay tsy fisiana amin'ny isam-batan'olona. Avelao hiasa ny fanahinao Andriamanitra ho amin'ireo mpitondra anay mba hanoro azy, ampahery azy ihany koa, hanolo-tsaina endry azy ireo eo amin'ny fitantanana ny firenenao Andriamanitra. Avelao hiasa ny fanahinao masina Andriamanitra mba hiantefa amin'ny vahoaka malagasy tsirairay avy, ka tsy hanana hery hafa hanankinana ny fiainana afa-tsy ny amin'ny herin'ny fanahinao masina izay nomenao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany. Tompo malalo, izay tsy irairay avy reto dia manana ny fikasana tsara ao anatinay, mety amin'ny asanay izany, mety amin'ny fiainany ankohonanay eny, amin'ny fianaranay, izay tsy irairay avy reto dia manana zavatra tianay hositranina eo am-pelantananao ary tianay ho tenenina aminao, izay tsy irairay avy reto dia manana ady sarotra izay tianay ho apetraka eo am-pelantananao, ka indreto ary manonona vavaka mangina ao am-ponay tsirairay avy izay dia miaino anay. Ny fanahy masina izay nomena ho anay tsirairay avy dia inonay fa enao Andriamanitra miasa atao anatinay. Tompo tanterao ny vavakay mangina izay nataonay teo anatrehanao raha toka sitraponao izany. Farananay ny vavakay amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao Jesosy Kristy anay manao hoe Rainay eo izay ny an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao ety tany tahaka ny an-danitra, omeo anay ny izana zahaza ho anay ary mamelona ny elokay tahaka ny amelana izay meloko taminay. Aza mitondra anay ho amin'ny fakapana mba manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Fanentanana avy amin'ny komity ny fandraisan-tanana ny mpitandrina. Fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Efesiana 2:10 tapany voalohany. Izany andinin-tsoratra masina izany no nofidiny, no finidy ho teny faneva, hiainana mandritra ny fandraisan-tanana ny mpitandrina, andreny manana miarisoa mianakavy ny alakamisy 7 Jolay izay rahana amin'ny synodam-paritany, ary ny alahady 13 Jolay iarahana amin'ny reny fiangonana sy ny zanak'ampelezana raha sitrapony tompo. Koa ho fiomanana sy fiatrehana izany fandraisan-tanana izany dia toy izao manaraka izao no fomba anehoantsika ny mari-pitiavana sy ny mari-pahafoizana. Isy ny tonom-bola izay ataontsika melony rakitra ary ho raisin'ireo dekona tompona anjara izay mandalo eny toerana misy antsika tsirairay avy izany. Ho an'izay misafidy ny anolotra am-pomangina kosa dia efa misy ny boatin-drakitra eny ambaravarana andro-tsahantsika izay foitsika. Koa andeha ary aneo fitiavana, izara faliana, hiaina fahalemem-panahy izay samy fikatsahana ny tsara indrindra ho an'izao ray aman-dreny mpitandrina izao, ka ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Father
raisoa amin'ny finoana ho tanteraka aminareo hitsodrantolonona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny faharetana sy ny finoanana ny hampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho saina iray sy vava iray ny raha nareo mankalaza an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika. Matoky ilay miantso anareo, izy no hanefa izany. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.